Hebreo 1. Noho izany, aoka ilaozantsika ny ampidim-pianarana momba ny Kristy, fa aoka isika handroso amin'ny fampianarana sahaza ny olon-dehibe. Tsy hoe fanorenana indray no ataontsika, dia ny tokony hiala amin'ireo asa mitondra fahafatesana sy ny tokony hinonan'Andriamanitra. Ny fampianarana momba ny batisa samihafa sy ny fametrahan-tanana ary momba ny fitsanganan'ny maty ho velona sy ny fitsarana mandrakizay. Fa ny mandroso amin'ny fampianarana sahazan'ny olon-dehibe, izany no ataontsika raha avelan'Andriamanitra. Ahoana kosa ny amin'ireo niverina tamin'ny toe-dratsy? Efa nohazavain'Andriamanitra indray mandeha ireo, efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra, ary efa nandray anjara tamin'ny fanahy masina. Efa nahatsapa fa tsara ny tenin'Andriamanitra, ary efa nahatsapa ny asa mahagaga, vokatry ny fiainana ho avy, kanefa dia niverina tamin'ny toe-dratsy. Tsy azo havaozina indray ireo mba hiala amin'ny toetra ratsiny, satria manombo ilay zanak'Andriamanitra amin'ny hazo-fijaliana indray, sady manolotra azy halam-baraka. Izay tany mifoka ny ranonorana milatsaka aminy matetika, ka mahavokatra anana tsara ho an'ny olona hiasana azy, dia mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa izay tany maniry tsilo sy songosongo kosa dia tsy misy antony, sady efa iarahan'ny ozon'Andriamanitra, ary hodorana no hiafarany. Na izany azy no teninay ry hava-malala, dia zavatra tsara kokoa sady miantoka ny famonjena anareo no antenainay raha ny aminareo. Fa tsy manao ny tsirary ny Andriamanitra, tsy ho adinoany akory ny asanareo sy ny fitiavanareo azy, nasehonareo tamin'ny nanompoanareo sady mbola hanompoanareo ny kristianina havanareo. Ary dia irinay aneho fahazotoana toy izany hatramin'ny farany ianareo, tsirairay avy, mba ho tanteraka tokoa ny zavatra antenainareo. Tsy tianay ho ketraka ianareo, fa mba hanahaka ireo mino sy maharitra ka manana anjara amin'ny sonam-panantenain'Andriamanitra. Ny fampanantenana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia nombam-pianianana, ary satria tsy nisy lehibe noho ny tenany ianianan'Andriamanitra, dia nianiana tamin'ny tenany izy, ka nanao hoe: omba fitahiana anao tokoa aho, ary ahamaro dia ahamaro fa tsy dimby anao. Nanam-paharetana i Abrahama, ka araka izany dia nahazo izay nampanantenain'Andriamanitra azy. Raha mianiana ny olona, dia manao izany amin'ny anaran'izay lehibe noho ny tenany, ka ny fianianana no antoka mafy fa hitsahatra hatreo ny fifandirana. Sitrak'Andriamanitra hiariary tsara kokoa tamin'ireto natao andovan'ny sonam-panantenaina, fa tsy miova ny fikasany, ka dia notovonany fianianana ny fampanantenana nataony. Ireo zavatra anankiroa ireo dia tsy azo ovana, sady tsy hain'Andriamanitra handaingana. Noho izany, isika izay mitady fiarovana ao amin'Andriamanitra, dia mahazo fampirisihana mafy hitana tsara ny fanantenana natolotra antsika. Toy ny vatofatsikiniantsika izany fanantenana izany ho antsika. Fanantenana azo antoka sy mafy, ary mamaky ny hevitra lamban'ilay tempolina any an-danitra,
ka miditra hatrany anatin'ny toeramasina indrindra. Ao i Jesosy no tafiditra mialohantsika mba ho fanasoavana antsika rehefa tonga mpisorona be mandrakizay araka ny fomban'i Melkisedeka.